Nitondra fanampanazavana Andriamatora Valsoanry Itale Général efitry ny rano anivon'ny Jirama mikasika ny hikalitao-any ranon-Jirama. Azo trona ary madio ny ranony zarain'ny Jirama hoy ity tompona andraikitra ity. Resaka falitony ranony Jirama aloha ataoko angamba fa tsy mitombona tsony zay amin'izao fotoana izao izay zany dia manara-maso an'io isan'andro le mikalitaon'ny rano zarain'ny Jirama. Dia misy analyse io résultat d'analyse avoakan'ny Institut Pasteur. Miaraka amin'izay mbola misy analyse ataon'ny Jirama koa zany atao anatiny. Dia isan'andro efa misy valiny analyse zay hita fa tsy dia mitombona tsony zay resaka rano maloto zay. Efa nandraisana fepetra kosa ireo orinasa tsy miankina nametaka fiche izay nilaza fa tsy azo atokisana ny kalitaon'ny ranony Jirama. Fantsona zay mitondra rano makany amin'ny mpanjifa tsirairay avy dia eritreretina ohatran'ny hoe folo taona dia efa tokony isaky ny folo taona ny tokony misolo. Dia raha ohatra ka mitranga zatranga zavatra zay dia le fanoloana azy io dia anjaran'ny mpanjifa no miantoka azy zany. Dia matetika an'ireny zavatra mitranga amin'ny olona manana olana amin'ireny zavatra ohatran'ireny. Ny fametahana an'le izy ao anatin'le orinasa zany aloha dia hitako hoe tsy dia tena mety loatra ary efa fantatray le orinasa io zany dia efa nidina tany zay dia niaitra moa izy fa diso zany amin'le izy rehefa tena niporofona tany fa hoe ao avy aminareo anatiny mahatonga an'le rano ohatran'izay. Mikasika ny fahakelezan'ny fandehan'ny rano any an-tokantrano dia nilaza Andriamatora Valsoanry fa maro ireo asa fanatsarana toto-saina amin'izao fotoana izao ka izay no mety mahatonga zany. Misy asa efa ataon'ny Jirama zany amin'izao fotoana izao. Izy io zany eo le fahalaviran'ny famokarana rano amin'ny toerana amatsiana an'le rano. Amin'izao fotoana izao zany efa misy ihany koa any Akatovolobe izay jerevana amin'ny faritra atsimo rehetrarehetra iny Avoloa, Mandrimena, Tanjombato, Andorany fotsy izay misy olana. Saika any amin'ny sisiny zany no tena misy le olany. Dia ao Mandroseza koa izay hijerevana ny ety ampovoany dia efa misy koa ireo Mandroseza. Mikasika ny fitsinjovana ireo mpanjifa trano dia nilaza Andriamatora Valsoanry fa efa misy ny tetikasa iarahan'ny Banky Européenne amin'sana ny famatsiam-boly na ny BEI sy ny Jirama. Kanefa tsy mitsahatra mandraindraikitra ity orinasa mpanjakana ity mandra-pahatotoso izany. Nazo amboara ihany koa ny Jirama tamin'ny taona 2024 noho izy nazo ny toerana voalohany mikasika ny famatsin-drano tamin'ireo firenena afrikanina misy 400 ary mbola nazo amboara ihany koa izy tamin'ny volana Jona lasa teo noho izy tafiditra ao anatin'ireo firenena afrikanina mitazona ny lohany mikasika ny famatsiana rano.